Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Tsy afa misaraka amin'ny maha Kristiana ny fiangonana. Izay indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Chrétiens sans église. Malaza be izany foto-kevitra izany amin'izao fotoana izao. Misy ireo vondron'olona izay ohatry ny manamaivana ny fisian'ny fiangonana. Ary tena mahasamy teny mihitsy hoe tsy voatery andeha hiangona na ho any am-piangonana na mpikambana amina fiangonana anankiray ianao fa afaka hitombo sy hivelatra amin'ny maha Kristiana anao. Ohatra ireo le olona izay tafotoana. Nisy olona mihitsy izao ny teny hoe tanisy mpanompon'Andriamanitra natezitra azy tao amin'ilay fiangonana dia nanomboka tamin'izay fotoana izay dia niteny izy hoe tsy mpivavaka na mpiangona intsony fa Kristiana fotsiny. Dia tany an-trano izy tsy nandeha nivavaka intsony. Misy koa ireo le olona izay malaindaina hivavaka na mangatsiaka na tsy te hivavaka dia rehefa anontanianao izy dia izao ny valiteniny hoe tsy voatery makany am-piangonana ane vao atao hoe mivavaka e. Zay ny mijanona tao trano dia efa mivavaka e. Dia misy koa ireo le olona izay tratran'ilay hafanam-po diso tafahoatra excès de gel dia tsy dia tena ampifandiniana soratra masina lalina akory fa tonga dia mieritreritra fotsiny hoe izany fiangonana izany efa rafitra taty aoriana izany napetraka institution liturgie sy ny zavatra samy hafa ohatran'izany tsisy an'izany ao anatin'ny baiboly ary izany fiangonana izany dia olona fa tsy trano tsy fikambanana be ohatran'io tsy anarana tokom-pivavahana isan-karazany ohatran'io fa izany fiangonana izany dia na misy roa na telo fotsiny dia efa eo natao hoe fiangonana. Dia izay no mahatonga an'ilay olona na dia ao trano izy dia efa mieritreritra izy hoe itsika no fiangonana. Dia tamin'ny aingana izao ravana vao tsy ela akory dia nanontany ankizy maromaro hoe izy aminareo ny resy lahatra fa na tsy mandeha makany am-piangonana aza dia azo atao tsara mihitsy ny mivelona sy mitombo ara-panahy ho antsika Kristiana. Dia be dia be ny nanangatanana. Fa izany rano tena te hiteny amintsika fa tena tsy afa misaraka amin'ny maha Kristiana anao izany atao hoe fiangonana izany. Ary io fiangonana io anefa napetraka Andriamanitra amin'ny toerana lehibe eo anivon'ny fiarahamonina fa tsy misy fikambanana matanjaka mahery be olona manan-karena misandrahaka mihoatra noho izany atao hoe fiangonana izany eto ambonin'ny tany. Ary ao anatin'ny baiboly koa dia mananjara toerana lehibe ny fiangonana satria farafahakeliny miverina intsy 100 ao anatin'ny baiboly izany teny hoe fiangonana izany. Ary Jesosy Kristy any amin'ny Efesiana 5:20 dia ambara fa nanolotra ny aina izy ho an'ny fiangonana. Ary izy raha teo no nanorina ny fiangonana satria izy manao hoe ianao ny Petera eto amin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako. Izany rehetrarehetra izany maneho fa zavatra lehibe sy important io ka nahoana isika no manamaivana azy. Nahoana isika no milaza fa tsy dia misy ilavana azy. Alohan'ny lazako amintsika ny antony mahatonga amin'ny teny hoe tsy afa misaraka ny fiangonana sy ny maha Kristiana dia ity aloha misy fanamariana izay tena lehibe tsara ho tadidy. Izao, ny fiangonana dia olona aloha no tena dikany voalohany indrindra izay vao trano. Raha jerevantsika ny soratra masina satria any amin'ny testamenta taloha zao ohatra any amin'ny Exodus 2:27 dia ambara fa izany fiangonana izany dia ny Israely rehetra olona izany. Le vahoaka ny Israely natsoina hoe fiangonana. Dia ohatr'izay koa ny Korintiana voalohany 2:1-2 dia i Paoly miteny manao hoe i Paoly izy manoratra ho an'ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto dia olona voantso sy masina. Zay le atao hoe fiangonana izany olona le izy. Ka ny olona rehetrarehetra izay manaiky an Jesosy Kristy ho Andriamanitra tahaka ny Petera dia tafiditra ao anatin'ilay fiangonana daholo izay antsoina hoe Église universelle, fiangonana maneran-tany. Io le fiangonana ngezabe izany izay Jesosy Kristy no loha mitarika azy hoarina tahaka ny vatana anankiray izy io dia itsika rehetrarehetra izany na avy aiza na inona na inona fiteny na finoana ninona tsisy anavahana an'izany fa rehefa manaiky an'i Jesosy ho tompo sy Andriamanitra dia tafiditra d'office ao anatin'io antsoina hoe Église universelle io daholo itsika rehetrarehetra. Saingy itsika tsy afaka hoe araka hivavaka daholo ny sinoa sy ny gasy ny frantsay sy ny amerikana satria voazarazara ny fitenenana itsika voazarazara ny tany sy ny toerana sy ny fotoana sy ny fanao sy ny fomba samihafa dia tsy afaka hiaraka hivavaka itsika. Dia izay no mahatonga ny fitsanganana sy ny fahaterahan'ny église locale. Lasa misy communauté izany congrégation tafatsangana eny amin'ny fiarahamonina samihafa eny hivondrona antsika Kristiana. Ary izany zavatra izany dia zavatra tena biblika izany satria voalohany raha mijery ny asan'ny apôstôly 2 dia mahita antsika fa efa hatrany am-piantohana mihitsy ny Kristiana teo amin'ny fiarahamonina no niangona nivory
any amin'ny andininy faharoa amin'ny toko faharoa io dia efa milaza izy manao hoe nivory sy niangona tamin'ny toerana iray ro apôstôly ireo. Avao le olona 3 zay natao batisa tamin'ny andron'ny pentekosta io dia nivory ireo niangona tamin'ny toerana anankiray ireo ary ireo le ambarany amin'ny toko 5:10 manao hoe natahotra indrindra ny fiangonana rehetra rehefa nahita ny fahafatesany Ananiasy sy Safira. Ireo le fiangonana, ireo le olona nitambatra ireo. Ka tahaka io ataontsika io hoe amin'izay fiarahamonina misy ianao dia ny kristiana izay nanaiky an'i Jesosy Kristy dia mitambatra mivory amina toerana anankiray nareo izay le antsoina hoe fiangonana biblika zany. Ny zavatra faharoa dia izao any amin'ny Hebreo toko 10:20 dia haintsika tsara le teny manao hoe aza mahafo ny fiarahantsika miangona. Ary hoe fiarahana miangona io rehefa jerevanao ny efiteniny io dia tena ilay fivorian'ny kristiana mihitsy ny ambara amin'izany. Amporosiana mihitsy ny olona zany hoe aza manadino satria ny kristiana dia nivory matetika. Miaino tenin'Andriamanitra mandray fanasan'ny tompo sy ny ohatran'izany tamin'izany fotoana izany dia aza mahafo an'izany izy izy. Amporisiana zany ny olona ao anatin'ilay izy. Dia mbola amporisiana hatramin'izao fa tsy hoe amin'izao fotoana izao efa tsy ilaina intsony izany fiarahana miangona izany. Ny fahatelo dia izao rehefa mijery any amin'ny Timoty voalohany ohatra ny toko 7 sy ny toko 4 ny toko 5 dia manazava izy ny amin'ireo le olona samihafa ao anatin'ny fiangonana izay mitondra ny fiangonana. Ohatran'izao izy ny olona tokony hofidiana ho mpitandrina, nofidiana ho diakona, nofidiana ho olona. Ohatran'izao ny tokony hanaovanareo anazy. Efa resaka rafitra ao anatin'ny fiangonana zany ary ny ao an-tsain'ny Paoly ao anatin'izany dia les congrégations, les communautés olona maromaro. Dia ambarina amin'ny 7:70 amin'ny toko 5 manao hoe ny olona ozy izy izay mitondra anareo dia tokony ho ajainareo roeny noho ny amin'izy leo mampianatra sy mitory ny tenin'Andriamanitra aminareo. Zany hoe efa hatramin'izany zany dia nisy ny olona zany izay ny fiangonana no toerana anompon'ireo olona reo. Dia efa misy le rafitra mihitsy efa institution izy ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ka tena ilainy io fiangonana io ary misy mihitsy ny olona izay no antsoina sy nofidiana amina fomba samihafa ohatran'izay dia manompo izy ao anatin'ny fiangonana. Raha fitiniko zany dia hoe ny fiangonana zany dia toerana ahafahantsika manao ny asa fanompoana samihafa. Ny zavatra manaraka dia izao ny fiangonana raha jerevanao ny Kristiana voalohany toko 5 indray dia toerana hitaizana ny kristiana. Misy olona atao satria nisy lehilahy nijangajanga nanao fitondrantena maloto dia niteny Paoly manao hoe mivoriana reo fiangonana izy dia raiso ny fanapa-kevitra fa aza jerijerevana fotsiny ao io olona io fa tsy mety manimba ny vongana ray manontolo resaka vondrona communauté ny ambarany amin'izany dia ilay fikambanan'ireo ilay kristiana tao Korinto ireo zany. Ka izay ny fiangonana dia toerana hitaizana ny fanahintsika, anomezana antsika fitsipika ary disiplinina samihafa ahafahantsika mba tsy anao izay tiantsika atao fotsiny hoe zahay rery dia manao izay tiana atao tsy izy mpife ao anatin'ilay fiarahana amin'i Jesosy Kristy. Dia tahaka izay koa any amin'ny toko 2:10 izy dia milaza fa ny fiangonana dia toerana andraisana ny fanasan'ny tompo. Rehefa mivorona reo izy ka mandray ny fanasan'ny tompo satria nambarany tao fa nisy olona manko ny fanasan'ny tompo tany Korinto satria lasa misy fanarana-po amin'ny ratsy le olona, lasa misy faharatsiana tafiditra tao anatin'izy dia nahitsy ny Paoly. Ka rehefa mivorona reo ka mandray fanasan'ny tompo, io fanasan'ny tompo any amin'ny fiangonana nandraisana io satria resaka fifankatiavana no aseho amin'io, fiombonana, firaisana. Le hoe maneho ny maha kristiana antsika didy vaovao fifankatiavana. Ka tsy hoe ao trano fotsiny dia za rery nandray fanasan'ny tompo any am-piangonana nandraisanao an'izany. Ary izay no ilana ny fiangonana ihany koa. Dia tahaka izay koa ny fiangonana dia toerana izay ampiasantsika ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika. Jerevy tsara ny Kristiana voalohany toko 2:20 fa misy fanomezam-pahasoavana be dia be ao. Rehefa mivorona reo izy dia misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra daholo dia ahoana koa zany izy Paoly nazavaina ao amin'ny Kristiana io rehefa miangona nareo izy karaha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra daholo ny olona dia sahirana ny jentilisa izay tonga. Dia ohatran'izay mihitsy le ambarany hoe ao anatin'ny fiangonana zany no zarazan'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana dia ho ampiasaintsika ao anatin'ny fiangonana izy. Ny sasany mpampianatra, ny sasany apôstôly, ny sasany evanjelista, ny sasany mpaminany, ny sasany mpanasitra, ny sasany mpanao fakakana dia samy hafa le fanomezam-pahasoavana fa rehefa jerevanao ny Kristiana voalohany dia misadresser amina communauté spécifique mihitsy izy fa tsy hoe amin'ny olona rehetrarehetra maneran-tany akory. Ny zavatra manaraka dia izao ny fiangonana dia toerana ihany koa andraisantsika ny fitahim-panahy samihafa izay omen'Andriamanitra antsika. Le fitahim-panahy dia tsy inona fa ohatra fotsiny izao satria raha jerevantsika ny Salamo 7:30 ohatra dia miteny manao hoe endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy miara-monina. Dia eo ambanimbany eo manao hoe fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana dia fiainana. Izany hoe eo amin'ilay toerana izay isian'ny fiombonan'ny mpirahalahy dia misy fitahiana omen'Andriamanitra sy alefan'Andriamanitra eo.
De inona moa fa de ao anatin'ny fiangonana na azahoantsika reny tsodrano, fanamasinana, azahoantsika nyreny famelan-keloka, tenin'Andriamanitra, fampaherezana, fametrahan-tanana, zavatra samihafa isan-karazany reny raisintsika ao anatin'ny fiangonana daholo zany rehetrarehetra. Ary zay no mahasarobidin'ny fiangonana. Na ny batisa ara dia any anatin'ny fiangonana no anaovana an'izany ihany koa. Ka de izany rehetrarehetra zany farafahakeliny no antony ilazana amintsika fa tsy afa-misaraka amin'ny maha Kristiana antsika ny fiangonana. Ho sahirana ianao raha ohatra ka ivelona amin'ny maha Kristiana anao ivelan'ny fiangonana. Fa tena mila ianao fifandraisana am'ireo le Kristiana rahalahinao, anabavinao izay membre miaraka aminao ao amin'ny tenany Jesosy Kristy anankiray ireo. Namarana koa azy de izao raha ohatra Jesosy Kristy ka maty ho an'ny fiangonana, tia ny fiangonana izy, ary izy mihitsy ny loha mitarika an'io fiangonana io, ahoana moa ilazanao manao hoe za tsy te hikambana ao anatin'izany communauté zany na hoe za zany tsy tia ny fiangonana, tahaka ny hoe za tia ny Jesosy Kristy fa tsy tiako ny vatany. Tsy mitombony zany, tsy mety zany, fa miverena ry havana amin'ny fiangonana. Zay no afatra zay ambara amintsika ty ampamaranana. Raha ohatra ianao ka tafahala tamin'ny fiangonana zay efa nisy ianao miverena, fa tsy afaka ny tombo sy hivelatra amin'ny maha Kristiana anao raha tsy ao anatin'ny fiangonana. Ary zay mihitsy no nananganan'i Jesosy Kristy an'le izy ka aza miala ao anatin'izany tsika. Hafa ny Eglizy universelle zay efa mahampikambana atsika, fa mbola misy koa ny Eglizy locale izay hiasantsika eo anivon'ny fiarahamonina zay misy atsika tsirairay avy. De ireo le fiangonana be dia be zay ambaran'ny afisan'ny apokalypsy ohatra zao amin'ny fiangonana Efesosy, Laodikisy ny ohatran'izany, fiangonana samihafa ary samy manana ny toetrany sy ny fomba fanaon'le izy. Ary tsisy fiangonana tanteraka zany ry havana fa raha mbola eto ambonin'ny tany de tsy maintsy mbola misy foana aloha le fahalovana tafiditra am'le mahambola eto ambonin'ny tany an'le izy. Kanefa de zao tsy manakana ny mahafiangonana azy zany fa ianao mangataha amin'ny tompo, mangataha amin'ny tompo omeo fiangonana Andriamanitra zay afahako mivelatra, manompo anao, midera anao ary mampiasa ny fanomezam-pahasoavana sy maneho le maha Kristiana, andraisako ny fanasan'ny tompo, andraisako ny fitahim-panahy samihafa, fa izany rehetrarehetra zany no ilaina ny fiangonana. Ka raha ivelan'ny fiangonana ianao de tena ho sahirana ianao. Ary tsara foana ny ndrono ny ndray fa raha lavo ny anankiray de isy hanariny izy ao anatin'izany. De mampahery antsika rehetra ry havana